Tahiny Jesosy daholo. Ity vidéo anankiray ity dia hiresaka rano iray ny vakansy nataonay tamin'ity 2024. Ohatran'ny mahafinaritra kely anahy foana ny mitehaka iny rehefa tonga ny avion dia tonga soamantsara tany Madagasikara izahay. Dia tsy maintsy mitsidika amin'ny behoririka kely aloha e. Teto moa izany namonjy mariazin'ny cousin dia faly nahita an'itony namana sy tapaka itony. Tsy niandry ela fa vita mihitsy ny mariazy dia nandeha tany Majunga izahay. Dia namantana tato amin'ny fisian'ny résidence izahay tena hoe toerana mbola tsy nandiso fanantenana anay mihitsy izy ity. Dia niverina anay kely indray tamin'ity fotoana anankiray ity. Fatra nanaovako vakansy za tena tsy tia milalao ranomasina mihitsy fa tamin'ity vakansy iray ity tena hoe nanaraha roatra milalao ranomasina tanteraka mihitsy. Afaka 10 andro izay dia nifindra toerana anankiray hafa indray niarahana tamin'ny famille dia tao indray izay mipetraka tsy nandiso fanantenana ihany koa fa tena hoe mahafinaritra be efa nataoko vlog teto ity toerana ity. Dia tena satry foana ry reto akaty anaty ranomasina. Henri, monsieur Henri, izy ny mpanao massage dinay taty Majunga, tena farak'izay afa-po izay rehetra misesy isan'andro isan'andro. Entinay izy hatretỳ amin'ny plage, mpanao réflexion. Dia tia indray reto ilay mampandany vola ho an'ny mananankizy rehetra aloha dia lany vola amin'itony zavatra itony rehefa eny amin'ny boro. JBL ity. 9 jours teo izay tany Majunga dia tsy maintsy notany Antananarivo satria karakara anniversaire surprise ho an'ilay zaza kely izay. Cadeau kely ity omenany invité rehetra. Inavy ary ny ao anatin'ireo. Jerentsika voalohany amin'izany squishy. Izy tena tia squishy be dia ny olona no hozarana squishy. Omenany invité dia mahafatsy hoe anazy avokoa. Dia misy stylo tsara tarehy kely. Ankoatran'iny hôtely Vatikana koa. Vola taratasy. Non tsy taratasy fa bonbon. Izao tena hoe bonbon vola 50 € bonbon vola. Dia jerentsika ihany Twix. Voilà. Twix dia ankoatran'ny Twix dia chocolat tia ohatran'ny paoziny. Misy anankiroa izy. Io. Dia mbola chocolat koa Milky Way. Milky Way. Bonbon. Mbola kely mahafinaritra mihitsy mahazo bonbon dia ohatr'izao ohatra montre kely bonbon. Zay daholo tao anatiny. Nasaina natory tany amin'ny mamia zareo dia tamin'ny fotoana mihitsy efa atao daholo ny invité vao nentina niditra tany an-trano izy. Tsy adino mihitsy ny hira rehefa ohatr'izao na dia ao anaty fety kely arany. Vao vita mihitsy indray ny anniversaire iny tamin'ny 2 maraina izay dia efa lasa nanainga ho any Anosibe. Ele não sabe onde é. Ele não se vê. É mais pequeno. Está olhando aqui. Dia tonga soamantsara teto Anosy be izay tia indray ny toerana nivatananay tena hoe mahafatifaty kely na ny ivelany na ny anatiny afa-po be mihitsy izay. Dia nanomboka hita andreo nosy kely izay ka nosy hojerenay voalohany tamin'ity fotoana ity dia nosy Iranja. Mbola tsy tonga nosy Iranja tsika izao fa ohatran'ny somary ny escale kely izay ilay bateau dia miandry eto izay.
Za tena farak'izay matahotra mitaingina vedety, lakana, bateau sy ny sisa fa tsy maintsy ary tsy afaka niala dia nefa ohatran'ny tsy nampaninana ihany ilay izy fa za ry tena nankafy be indray. Dia tonga soa teto amin'ny Nosy Iranja. Mariako aloha fa ao anatin'ity vidéo ity tsy tena misy mampiseho loatra an'ilay hoe Nosy Iranja fa dia tena variana nankafy izay. Dia efa miditra deuxième jour tsika nandeha nosy tany kely. Tamin'ity angamba mety hoe nisy vidéo kely azo jerena kokoa. Dia hitanareo amin'izao akanjonay izao aloha fa sady mandeha ny pub. Zahay dia manjaitra t-shirt personnalisé tena hoe vrai coton. Dia iny afaka anontanianareo MP ihany koa. Ity nosy tany kely ity ny tena tiako indrindra tamin'ireo nosy nitsidihanay. Ankoatry ny hoe Iranja moa iny tena mahafinaritra foana fa ity tena tiako be. Avy tany amin'ny nosy tany kely izay dia avy hatrany indray dia namonjy an'i Montpasso. Ohatran'ny tsy tany anosy be hono ianao raha ohatra ka tsy makety à Montpasso. Come? Olha lá, tsy te zara. Dia reto tena hoe ohatran'ny hoe fidinany ny iray segondra fa dia mbola tsy nahatsiaro reraka any fa dia lasa indray nanao feu de camp. Tonga indray amin'ny maraina dia ndeha ho any amin'ny nosy Sakaty indray izay. Tena tsy mba nanana fotoana mihitsy ny tamin'ireto vakansy reto nakako vidéo be an'ilay détail satria tena nankafy tanteraka an'ilay toerana. Teto amin'ity nosy Sakaty ity dia niaraka ny lomano nanao plongée, nijery trondro, nijery tortue, tena misy tortue ngeza be hitanao anatin'ilay ranomasina fa tsy amin'ny sisiny ohatr'izao fa any anaty rano be any ianao no misaoty. Aiza ary ity toerana ity izay mahay ô! Tonga tany Adego indray izay ny fahaenina ny andro dia tena wow! Tsy nampoiziko ohatr'izao ilay Adego reto fa tiako be koa, tena tsara tarehy. Sao dia mivily makany amin'ny gauche? Teto moa izany dia tena hoe samba ny tany Adego dia mifampitady tamin'ilay hoe aiza tokoa ilay trano aman-tanana fa tsy hita. Parta de eto Diego isika izao. Dia tsy nanaiky daholo indray teto fa dia hoe ndao indray hanao an'ity jet ski ity moa izany izay mbola tsy natao hatrizay ny iainana. Tena hanao daholo. Andeha mampiala, andeha mora fotsiny. Izay toerana alehanay ka misy banane flambé dia tsy maintsy ao anaty commande ity zavatra iray ity. Andao jerentsika aloha reny namany ireny fa nilozany ireny. Wow, tsara be fa saingy tsy tsara. Ato izy izany. Andao jerentsika hoe nany atao ato. Tratro reto! Aiza ny anahy? Wow, tsara be ato izany Efa komandinareo ve nena? Mbola tsy vita ny endriny. Tonga tany Antananarivo izay ny atoandro dia ny alina indray izay dia efa niainga ho any Folo Pointe. Ao amin'ny Samira foana moa izany mamantana rehefa ao Folo Pointe dia mbola atao ihany tamin'ity taona ity. Dia lasa indray aloha nitaingina lakana anankitelo be izao vao ampy anay. Fety kelinay roa androany dia nandeha irery izay nakaty Monda Beach.
dia noho nareo fa hirao anazy aho anatin'ity. Hitanareo indray ilay banane flambé. Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour que je te laisserai faner, la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi, vraiment pas toi, parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir, parce que c'est toi. Rien que pour ça, parce que j'avoue, je suis pas non plus tentée de rester seule dans un monde insensé. Si tu crois un jour que tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien naguère. N'aie pas peur, je suis pas tout compliqué. Pourquoi se fatiguer? Et commence pas à te cacher pour moi. Oh, oh non, je te connais trop bien pour ça. Je connais par cœur ton visage, tes désirs, ces endroits de ton corps qui me disent encore parce que nous c'est fort, parce que c'est toi j'oserais tout affronter, et c'est toi à qui je pourrais pardonner, parce que c'est toi. Parce que c'est toi, je voulais un jour un enfant, et non pas parce que c'est le moment, parce que c'est toi. Rien que pour ça, je ferai dans ses yeux tous ces petits défauts, parce que parfait n'est plus mon créneau, parce que c'est toi. Vita moa zany ny tany dia midy amin'izay izay. Tena nararoatra kely izay ny escale teto à La Réunion tamin'ny verina. Ity moa zany ny toerana nijanonanay teto à La Réunion. Mbola nitohy be mihitsy ny vakansa satria tena toerana mahafinaritra be mihitsy izy ity. Indrindra moa fa le piscine, le chambre tsara be daholo. Tena nanenina mihitsy ny ray alina fotsiny no nijanona teto, fa tena tsara le izy. Dia mbola nalain'ny reto namana reto indray nandehandeha tamin'ny alina. Wow, nafinaritra be. Ifandray tanana, itory fihavanana, ka ny azo fijaliana no lalana mampiavana ny olona aminy samy olona, sy amin'andra maritra fitiavana. Ny ampitso marin zay dia nanainga andeha ho any France amin'izay.
dia mbola lasa indray izay namonjy ranomasina tany a Deauville. Nofarananay tato amin'ity hôtel anankiray ity ny vakansanay tena hoe tato izay naka aina tsara satria hitako ihany hoe betsabetsaka ilay rythme fa nahafinaritra nefa dia tsy naninninanay fa tena hoe nahafinaritra be dia nitohizinay tato ilay izy mba afaka naka aina tsara izay. Dia tena misaotra an'i Jesosy be dia be izay tamin'izay vakansy izay fa izy no nitondra anay tamin'ny fahaizany tanany. Mankasitraka anareo rehetra ihany koa nanaraka hatramin'ny farany. Merci Jésus.